tao anatin'ny 20 taona zany dia manontany teny tsika hoe firy ny hôpitaly natsangana teto amin'ity Madagasikara anaty nositsika ity. Ankehitriny dia faly tokoa isika fiarahabolina rehetra, isika mpitafana ankehitriny, satria ao anatin'ny fotoana fohy dia hôpitaly maro no ho atsangana ary tsy maintsy ho vitatsika ary fitaitsika amin'ity taona ity daholy izy zany hôpitaly zany toklasy Tobivavy. Amafisiko fa tena ao am-potsika, ao am-ponay mandrakariva tokoa ny fijerena akaiky ny anatsarana ny tontolon'ny fahasalamana, satria araka ny fitentsika malagasy dia no hoe lahatsokana ny aina ary tsy maintsy mitady ny fomba rehetra isika izay ahafahany malagasy rehetra mitsady tena araka ny tokony ho izy. Betsaka ny ezaka efa natombotsika mikasika ny fianakaviam-be ny tsara toy ny aliment indiciaire izay nekeny mba andraisan'ireo dokotera tombokarama mifanaraka amin'ny taona ny anarana. Ezaka lehibe goavana tokoa no nanekena izany. Satria tsy maintsy mifampitsinjo isika fa mba tiky ihany ny lazantsika tsirairay avy hoe izany ezaka zany dia nahatratra hatrany amin'ny 20 miliary ariary. Misy efeky amin'izany teo amin'ny kitapom-bola mpanjakana, nefa dia atao fitiavana mba ahafahantsika mpitsabo mananateraka tsakatsi-andavany ny adily mba ahafahana mitsabo ireo malagasy raha iena mitoy amintsika. Izao tetikasa goavana izao dia natao mba ho tsinjovana manokana ny vahoaka malagasy mba ahafahana mitsabo tena araka ny tokony ho izy, ary araka ny lahateniko dia ny hoe mba ho saga ny Madagasikara satria horeharehantsika fa manana hôpitaly manara-penitra mihoatra ny Vanomosika Vavy ny Madagasikara. Namakialay tamin'ny kabary teto ny PDS n'Antananarivo Edgar Zafibravaha izay mitsinjo lavitra satria voaresany sahady ny amin'ny Grand Tana tetikasa Goavambe izay mitsinjo ny fivelarana Antananarivo renivohitra. Raisina Tananjoro ny foto-davitra Goava sady tena ilain'ny mponina. Izay androany raha misy manohiny izany andro avy zany dia ho tanteraka ny hoe hôpitaly iray isaky ny boriboritany, satria izany ny takiny ny tanàna lehibe manana mponina tapitisany maro tahaka n'Antananarivo. Ny fisiny zao hôpitaly zao ety amoron-tsoka ary manolotra ireo faritra amin'ny atsinondrano dia efa mampiditra atsika ary mampiaina ilay atao hoe Grand Tana. Anaraka miandalana ny fandaminana manodidina izany, na ny fifamezivezena na ny fanatsarana ny lemaka manodidina mijiro rahateo efa eo, ka dia mino sy manateny izahay fa hiara-misalaha amintsika amin'izany ny fanjakany, ny mpiara-mombonantoka, ny commune rehetra manodidina Antananarivo. Azo lazaina hoe teknika ny kabary ny ministra dia ny médecin général Radjaonarson izany nampahafantatra izay rehetra medika ho hainy be sy ny maro momba ity hôpitaly manara-penitra eto Analamanga ity. Moa ve ilainy ny manambara fa ny fahasalamana no loharano-karena efa samy mahalala isika rehetra koa rariny loatra raha anisan'ny lara-pahameana ho any izao fitondrana fitezanita izao ny mametraka foto-drafitrasa ara-dalàna ary fomba manara-penitra ho fitenitsika hikolokoloina ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'izay mampiavaka ity hôpitaly ity dia ny fitaovana eo aminy, ny fisiny fitirina rehetra ara-biolojika dia ho hita eto amin'ity hôpitaly ity avokoa fa tsy voatery mandeha amin'ny toeran-kafa.
efa nambara ny amin'ny fitarafana isan-karazany na image médicale. Eto izany no isy ny scanner voalohany izay samy ministère fahasalamam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Hôpitaly andray ny olona rehetra ity hôpitaly ity atisika amin'ny hoe polyclinique. Isy zany ny consultation externe ary isy farafara roapolo. Tsara ny manindry fa tsy ho trano be foana izy ity satria raha izany tsy hita izay ilaina azy fa efa voatsinjo sy voadino ny dokotera sy ireo spesialista andray ny marary. Ny teny filamatra amin'ity 110 ity dia ny hoe fahasalamana ho an'ny rehetra ifangonana. Teboka voalohany ho an'ny rehetra tsy misy fanavahana na fanoliana. Ny fanaiky izay tokony andraikitry ny fahasalamana anolotra toeram-pitsaboana sy fitsaboana mitondra fahatonina, mitsinjo ny maha-olona, humanisation des soins. Teboka faharoa lehibe dia ny hoe ifarombonana. Ny fambiazana eo amin'ny fitsaboana tsy amin'ny lafiny rehetra dia ny fiarah-miasa. Eto zany ny fiarah-miasan'ny dokotera sy ny ekipa teknika rehetra. Fa ao koa ny fianakaviana, ny fiarahamonina mivelatra. Noho izany dia mafisina ny fampianarana ny vahoaka mikasika ny tontolo-pahasalamana. Teny arahan'asa izany filamatra izany. Koa fifaliana ho anay eto amin'ny ministère fahasalamana mba mahafantatra anareo vahoaka malagasy namana fa ataonay tokoa izay tratry ny herinay. Nitohy tamin'ny fametrahana ny vaty fehizoro ny fotoana. Rehefa moa izany dia ndroso tamin'ny fitokanana ny takela-pahatsiarovana. Ny soratra eto amin'ity takela-bato ity moa zany dia milaza toy izao: vato fehizoro napetraky ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny dokotera général Pascal Jacques Radjaonarson anio 20 janoary 2024. Farany niroso tamin'ny fijerena ny marotrano rahatsorona ny plan momba ity hôpitaly Goavambe manamorona ny oniny topa ity ny rehetra niaraka tamin'ny président Andry Nirina Rajoelina zay nitafa avy hatrany tamin'ny mpanao gazety avy eo. Ny zavatra ho ataontsika dia tsy maintsy atao amin'ity taon'ity ny fifidianana ary efa akaikitsika za mihitsy fa ny zavatra izay nampiorory ny sain'ny vahoaka malagasy hoe mifankatoavana, efa azontsika ny mifankatoavana teto anivon'ny firenena, ny mifankatoavan'ny mponina malagasy, mifankatoavan'ny malagasy valo ary efa azontsika zany tamin'ny alalan'ny fifidianana satria vonona ny roso avokoa ny vahoaka malagasy fa mino satria efa niova be ny fijerin'ny fianakaviabe iraisam-pirenena ankehitriny mikasika ny zavatra misy eto Madagasikara. Vonona izy ireo anampy antsika amin'ny fifidianana ary miraritsika dia mba hoe tsy mba ohatra ny any amin'ny firenekafo fa amin'ny fifidianana rehetra izay ho ataontsika eo dia hoe keny ny fianakaviabe iraisam-pirenena amin'ny fomba madio sy mangarahara no anatanterantsika an'izay. Ny zareo moa transparence na ny hoe zavatra mangarahara no nangatahany toy izao hoe tsy misy olana aminay fa izay koa ny zavatra indrasantsika. Ka za mino fa tsy hoe dia ho afaka izay geja nahazo ny vahoaka malagasy zay no hoe ny fankatoavan'ny fianakaviabe iraisam-pirenena amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika. Manahoana ampiasika ny mouvance telo raha ohatra fa milaza tsifitra ao anatin'ny za mino fa tokony afaka isitona lesona tamin'ny lasa ny olona tsirairay avy sady tsy fotoana ny fizirizirina ntsony zao. Zany hoe na ahoana tsy maintsy mirositsika any amin'ny fifidianana fa tsika moa zany dia nohatrany hoe mbola manasa foana ary mbola miala nenina farany foana fa io tsy voatery hoe hiaritatany fa dia noho ny hoe fahitana an'ileo marimaritra iraisana amin'ny maha-malagasy izay no antony andeferako ary betsaka ary ny zavatra mitranga sy ankehitriny dia aleoko aloha tsy milobava tsy miteny mba tsy isinony hoe teny mivilana intsony mba tsy isinony hoe zavatra tsy lanonina ny toedraray eto amin'ny firenena. Gouvernement teo ne ankehitriny dia ohatrany hoe tokony natsangana ho aingana dia aingana ary anahy faniriako dia atsangana aingana fa ohatrany hoe mbola misy zany
lamina kely atao mba tsy sinindray hoe anangana gouvernementa dia mbola isandray ny fitsipahana fa mialanenina farany tsika dia rehefa miditra daholo ny olona misy moa miditra dia miditra izy ireo misy ny tsy miditra dia atao hoana fa dia afaka diditsika afaka didy mitantana afaka didy ny fitondram-panjakana izao zavatra niainantsika zao dia efa niainan'ny firenena ihany misy ny gouvernementa natsangana tamin'ny taona 1970 tamin'ireny tetezamety ireny misy ny tsy mety miditra dia atao hoana moa fa dia izay ny teneniko hoe mandalo ny sandoka izay tsika hiakatra moa dia afaka didy ny fitondram-panjakana fa izay kosa dia manokatra ny varavarana ihany koa ka izay miditra dia raisina tanandroa fa dia tsy miditra dia azy ny azy io arak'ilay zavatra nilazaintsika dia ny hoe mila ny manolotra praiminisitra daholo ireo antoko politika rehetra izay maniry ny amahany mba ahafahantsika miroso any amin'ny fifidianana izay tokony karakaraina ekeniny rehetra dia anjaran'ny filoha satria efa araka nilazaiko hoe ouverture zao no atao dia anjarako no mijery an'ireo praiminisitra izay atolotry ny antoko politika rehetra dia amin'izay tolotra omeniny rehetra izay no ifatenana an'izay praiminisitra tokony hoe mitantana ny tetezamita vaovao. Fa tapitra kosa izao ny dian'Yahy Bernard Tapie teto amintsika. Araka ny nambarany dia hanokatra hanangana sekoly ambony momba ny raharaham-barotra eto amintsika izy ary ho maimaim-poana ny fiofanana ao anatin'io sekoly io. Tany Antsirabe kosa androany dia naseho teo ambany faneva ny akademia miaramila ireo mpianatra ho manamboninahitra ao amin'ny andiany faha 430. Naseho ambany faneva koa ny peloton faha 20 ary tamin'ny olanonana tany amin'ny akademia miaramila ny Antsirabe io dia nanolotra fitaovana sy fanamiana ho an'ny akademia miaramila ny masoivon'ny La France. Nanatrika izany tany Antsirabe ny Prime Ministre Camille Vital mbola ho hitantsika eto ny sary amin'ny manaraka sy ny vaovao momba azy. Fa izao kosa dia harahantsika ny fampiarabana tratry ny taona teo anivon'ny ministeran'ny varotra iarahana amin'ny Lalao Estera. Niavaka ity lanonana fifampiarabana narahampirarintsoa na atrarana ny taona 2024 teo amin'ny mpiasan'ny ministeran'ny varotra. Niara-ny fanaritava teto avokoa ireo olo-manakaja isan'ambaratonga ny fandimby ny tantana ny departementan'ny ministeran'ny varotra miisa 5 mianadahy. Teto amin'ity fiaraha-mikorana ity no nanaovana jeritodika ny zava-bita tamin'ny taona lasa iny ary nilazan'ny minisitra Mahazo azy Fredy fa tsy mora ny fanapahana sy ny fitantanana satria mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Maro ny dingana vita ary ny finiavan'ny tsirairay no nahatotosana izany. Maro koa ireo asa miandry izay mitaky ezaka bebe kokoa amin'ity taona 2024 ity. Hotohizana ny fanjakana tsara tantana ho amafisina ny fisokafana amin'ireo firenena maro eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho ampiroboroboana ny fanondranana entana ny velana iarahana amin'ireo sehatra tsy miankina. Ilofosana ny fandraisana andraikitra ampirindra sy anabevo ny fandraharahana. Isy ny fananganana ivitoerana ny sahana ny fanondranana entana sy ny famatsiam-bola ny fanindran-dalana aminy. Isy fitsiriana ny aloha ny entana afarana izay mety tsy manara-penitra ho fitsimbinana ny mpanjifa sy ny mpamokatra eto an-toerana. Isy ny fampandehanana ireo sampana vaovao samihafa ho atsaraina ny varotra omena aina avao ny indostria toy ny CNMCC sy ny CNN. Ho ampiarina ny didy amandalana toy ny loi alimentaire ny feny fifaninanana ny politika mikasika ny commerce électronique sy ny commerce de service ary ho amafisina ny fifandraisana ara-barotra amin'ny anivelany ohatra amin'izany ny accord bilatéraux asymétrique. Fizarana maroboninahitra Grand Croix, commandeur, officier ary chevalier de l'ordre national ho an'ny mpiasa mendrika sy fanomezana maro-pahatsiarovana ho an'ireo ministra ny fandimby teto amin'ny departementa ary koa mpiasa ary nomena fahatsiarovana ihany koa ireo mpiasa andeha hisotro ronono. Ireo no nandravahana ny